antsika fon'Andriamanitra sady zany isan'andro izy dia miteny amintsika tsy mijanona Andriamanitra zany profam-panehoam-pitiavana zany mahatonga antsika teny tokony hisaotra azy ao koa fainy amin'ny lanitra ary ny tananao dia misoran'Andriamanitra fonao ray manontolo eo voninahitra Jesosy amin'ny zavatra izay atao rehetra misika isan'andro ny miteny sy fampahirizana rehetra ny amin'ny fantokiny amin'ny fanambarana aleloia eo voninahitra Andriamanitra mifotsika manontolo aoka ny dera sy ny haja ny saotra sy ny fankasitrana ho an'ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay sady mahatoky izy la izy atraitr'izay ka ho mandrakizay aoka mifony izay rehetra manam-pofinaina akasitraka sy anome voninahitra ny mpanjakanao ianao saotra tompo androany herinandro vaovao indray androany saotra ny amin'ny teny pampatsahivana amin'ny taridalana amin'ny fahendrena izay ampiasainao mpanomponao tsirairay avy mampiorona anay zany ahatonga nay hifantoka aminao bebe kokoa azao ny faran'izao Jesosy tena fahamarina tsy misy compromis amina fomba fijery fa piora tsara avy any anatinay mihitsy iny zany ny zavatra takianao iainanay isan'andro isan'andro saotra manaitra anay foana mitarika anay foana mitondra anay foana mampahery anay foana mijoro amin'ny fiainanay foana ho anao rerany ny fankasitrana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ty herinandro ty indray ho herinandro zay herinandro mbola tsy hitanay fa herinandro irahanay aminao ny fotoana rehetra dia irahanay aminao androany zay dia miaraka aminao isan'andro isan'andro dia miaraka aminao aza vela misaraka aminao zay na segondra anankiray Andriamanitra fa zany no anakinanay ny fiainanay vao maraina eo anatrenao mitenena Jehovah mihaino ny mpanomponao mianaran'i Jesosy amen mahazo toerana tompoko irabantsika mianakavy indray androany amin'ny anaran'ny tompo tena zay le fahamarinana zay nyzaray ny pasteur Njiva teo zay hoe raha ohatra ianao ka mahita olona anankiray mbola tsy nateraka indray olona tsy nateraka indray io feno avonavona orgueilleux be mihitsy dia tsy mahagaga anao satria zay mihitsy ny natiorany nofony eo ambany lalàna ny ota zany hoe tsy mahavariana zany mahita jentilisa olona tsy mino feno avonavona be matoky tena be mihevy tena ho zavatra be ary manompo ny fahalalana normal zany satria zay ny fiainany zay ny natiorany tamin'izany mbola jetilisa zao dia faly be rehefa hoe nahinangalatra mafantatra ohatrany hoe mahay mangalatra ohatrany hoe mahavoa tsisy mahafantatra na mieritreritra hoe ataoko an'izao ataoko an'ity dia ataoko an'izao dia ataoko an'izao rehefa vitanao ny namita-ka ary naomby tao anatin'izany tsy fahamarinan'izany ianao dia sahalan'ny hoe metimety zany ny natao dia fier ianao satria nahoana ohatry misaina ianao hoe intelligent tanao reo zay fomba fisainan'izay normal zay amin'ny olona tsisy Andriamanitra rehefa kristianina dia nahalala ny sitrapon'Andriamanitra fantatra fa tsy tian'Andriamanitra zany ny fiainana mitoetra eo amin'ny nofo dia fa tsy ara-panahy dia tsy avy amin'Andriamanitra fantatra fa ao amin'Andriamanitra fitiavana ny lalàn'Andriamanitra ozy Jesosy didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo ino ny zavatra mitranka mahafantatra mety sy ny tsy mety amin'izay manomboka metsapa ny fanahiko lalina ao anaty ny zavatra tsara tokony iainako sy ny zavatra ratsy tsy tokony iainako satria ampafantarin'Andriamanitra azy zany amin'ny alalan'ny fanahiny sy ny teniny zay reko ohatrany hoe tsika ilay manatrika fotoana dia manambara ny sitrapony amintsika Andriamanitra eto dia te hampitodika antsika ny toy n'ilay lesona zay nataontsika tamin'ny zoma sy tamin'ny herinandro lasa rehetra mikasika momba ny ady sy ny fifampitoloman'i Jakoba tamin'ilay anjely mandra-paraina ny andro rehefa nanomboka anovany tantaram-piainanao Andriamanitra dia manomboka mifampitolona manomboka eo le tolona ifanaovanao amin'Andriamanitra manomboka eo le tolona ina le tolona sy ady io be dia be amintsika mantsy miteny hoe paster Rodolphe rehefa ny ady rehetra dia efa vita ny Jesosy daholy efa vita noho izany tsisy ninina ataoko ntsony akoatry ny oty tsy marina zany ny ady amin'ny devoly vitan'i Jesosy zay no mahatonga amin'ny fahefan'ny devoly eo ambany fahefan'ny anaran'i Jesosy ny ady amin'ny fahotana efa vitan'i Jesosy
zay no mahatonga antsika afaka ho ampandresena amin'ny anaran' Jesosy sy amin'ny alalan' Jesosy sy amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy sy amin'ny fatokitsika ny tenin' Jesosy. Fa niady amin'ny safidy tsy idiran' Jesosy. Niady amin'ny safidy tsy idiran' Jesosy. Zay no mahatonga antsika ny men'Andriamanitra ny fanahany. Nahoany ho tonga antsika rehefa avy eo. Fa hijerentsika karazana fomba fiainana atao anaty Baiboly zay tena maneho lay endriky ny sary, maneho lay ady voalaza amin'ny Baiboly, natao iseho ny fandresentsika amin'ny alalan'ny fahapotsika an'Andriamanitra. Zao le izy. Nanomboka tamin'ny fotoana nisy siny zay fahatsapana zay tato anatiko, rehefa resy lahatra dia manomboka reko hoe mafimafy kokoa ny herin'ilay etaeta amin'ny fananako ny fitiavan'Andriamanitra ato anatiko, andresy ireo fahazarany ratsy rehetra zay niainako teo aloha. Manomboka misy ady ato anatiko. Ary io ady io tsy ady ifanaovako amin'ny eny ivelany, fa ady ifanaovako amin'ny tenako. Ary eto ny tena sekoly Fanasitranana ngeza be mihitsy. Manomboka tena miditra eto ny fanasitranana. Satria ny fototry ny fanasitranana dia miainga avy ao amin'ny teny mpantsiana ekenao iainana ifanaraka amin'ilay antom-pisinao vaovao. Ao izy ny Korintiana faharoa toko 10:17. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Dao tsika ijery kely ny tantaram-piainan'ny apôstôly Paoly. Tantaram-piainan'ny apôstôly Paoly ao bokin'ny Romanina. Bokin'ny Romanina toko 7 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy ny apôstôly Paoly, fa fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna, fa za kosa nofona midy ho andevon'ny ota. Paoly ihany no teny an'io fa zay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy zay sitrako no ataoko, fa zay alako no ataoko. Miady izy amin'io. Izy ny teny amin'io amin'ny tenany fa raha manao ny sitrako dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy zaho intsony no manao izany, fa ny ota zay mitoetra atao anatiko ohatrany hoe tsy izy le izy fa misy zavatra hafa. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato amiko ihany, ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny ahatanteraka ny tsara amin'ny tsy ato. Fa tsy ny tsara zay sitrako raha etso amin'ny Paoly dia ohatrany fa tsy ny tsara zay sitrako reto no ataoko, fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko. Miady izy sa tsy miady? Ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko izy Paoly jereo amin'ny Baiboly, fa milaza ny hoe raha mandingitsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 4:17 dia zao lazainy hoe ny Egyptianina ozy izy zay hitanareo androany dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Zay lazainy ny dikan'izay zany ny Egyptianina na dia efa tafavoaka, efa napetraka ny raha famafazana isaky ny varavarana, tafavoaka ny zanak'Israely, dia ny fisian-drahan'i Jesosy namoaka azy tsy sakana ho an'ny Egyptianina, tsy hanenjika azy. Azonao fipetraka ilay izy. Voaka ny zanak'Israely nanaraka ny Egypta. Nefa nisy raha famafazana teo ambaravarana, voary tao amin'ny anjely mifahafatesana izy. Fa rehefa nierika izy dia nahita hoe mbola misy manaraka ihany eo aoriana. Ireo manaraka aoriana ireo Egyptianina. Inona ny dikan'izany? Misy ny zava-misy ainanao taloha mbola mitohy manaraka anao hatrany, na dia efa nateraka indray sy olom-baovao azy ianao. Ny fahateram-baovao dia tsy midika hoe tonga dia niova tanteraka ianao mifanaraka amin'ilay natiora vaovao no men'Andriamanitra anao. Zao ny fanahinao vaovao, ny ainao avaozina, ny vaty nofonao miandry fanavaozana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Raha miteny zany ny Baiboly ny Egyptianina zay hitanareo androany dia tsy hitanareo intsony mandrakizay, midika fa afaky ny ho foana tanteraka le natiora taloha, le natiora taloha rehetra rehefa tanteraka ny plany mpamonjena zay niraisinao avy amin'i Jesosy, ary mandroso manaraka an'izay programan'Andriamanitra izay ianao, mandra-panovany ianao zato isan-jato. Amen sa tsy amen?
zavatra fantatry manomboka androany dia hiasa amin'ny fomba lalina sady goavany eo fiainantsiray avy Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia nilaza amin'ny Romana toko fitony andiny fa 7 teo, tsy ny tsara zay sitrako ny vitako fa ny ratsy zay tsy sitrako. Misy ny mahasamihafa ny olona taloha sy ny olom-baovao. Sika dia nateraka indray sika midika fa io fahateram-baovao io dia tsy hoe avy hatrany dia tsy hainy eo amin'ny nofo ianao. Le olona vaovao ao anatin'ny ty nofo ity, lay olona noforonon'Andriamanitra vaovao mitondra ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Zay le ianao zay. Fa io nofo tsy niova. Zay no mahatonga anao rehefa mijery fitaratra ny tavanao ihany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao dia mijery anao tarehinao raha za ihany nefa ty fa tsy olom-baovao. Satria tsy eo amin'ny nofo le izy, fa ao anaty le transformation nataon'Andriamanitra. Ka ny fahateram-baovao ve midika fa tsy mety intsony ny iainao amin'ny nofo na iaina araka ny nofo ny olona rehefa vita zay hoe passage ny fahateram-baovao zay nandray an'izay fahateram-baovao zay. Paoly dia nilaza fa misy ady ao anatiny nefa izy efa nateraka indray. Eto ny fahateram-baovao dia tsy hoe nanafoana any Paoly amin'ny mahanofo azy. Fa zao nateraka indray izy fa mbola ho aminy le natiora taloha nahasaoly azy. Zany hoe ao anatin'ny fahateram-baovao olona nandray an'i Jesosy ianao dia misy cohabitation ny tenantsika sy ilay olom-baovao ao anatsika. Mila fantatsika zany. Miara mitoetra ao anatin'ny nofo le natiora taloha sy le fanomezana avy amin'Andriamanitra amin'ilay endriky ny natiora vaovao. Zany hoe miara monina ao anatin'io vatana io. Raha toa zany ka mbola mahazaka anao le olona taloha dia mahatona sy mahasarika anao hiaina amin'ny ota sy fahalotona le izy. Miaina tahaka izao tontolo izao ihany ianao na manana an' Jesosy azy. Zany mahatonga ireny olona manana an' Jesosy ireny mbola liana amin'ny mozika n'izao tontolo izao. Mbola liana amin'ny fanao n'izao tontolo izao. Rehefa fety n'izao tontolo izao dia mbola mifandombera ihany satria nahoana tsy avelan'le olona taloha tafavoaka mihitsy. Amintsika mbola jentilisa tsy nahalalан'Andriamanitra dia tsy manana fanamasina tsika mitoetra ao anatsika. Tsy mitoetra amin'ny jentilisa zany ny fanamasina, impossible zany. Ny olona manana an' Jesosy zany manana fanamasina. Rehefa ao amin'ny Kristy zany dia monina ao amiko ny fanahy ny fahamarinana, mitoetra ao amiko ny fanahy ny fitiavana. Reo vokatry ny fanahy dia nampidian'Andriamanitra ato anatiko tamin'ny fotoana nandraisako an' Jesosy. Zay mahatonga ny Romana toko 5:5 zay lazaintsika foana eto hoe fa ny fanatenana dia tsy mahameritra fa ny fanan'Andriamanitra, ny netin'Andriamanitra nampitoetra ny fitiavana ao anatsika. Midika ve ny fisian'izany rehetra zany hoe voafafa ny nofo. Any ane le ady. Manjary impossible ny iainako amin'ny fahotana rehefa manana ny fanamasina ve tena impossible ve tena hoe tsy afaka iaina amin'ny fahotana intsony rehefa manana ny fanamasina. Valiny tsia. Mety efa kristianina manana fanamasina fa mbola fianaovinavipo ratsy toetra ihany. Nahoana satria ny fahateram-baovao dia tsy zay no midika fa le olona taloha dia maty fa le olona taloha mbola ao ihany fa miara mitoetra amin'le olona vaovaoko. Zany mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe mafy be le Jesosy tsy tsara zay sitrako ny vitako fa ny ratsy zay sitrako. Satria tady dio fa taloha fahateram-baovao efa nanana fahazarana ianao zay niainanao. Kristy ao anatinao vao mety tamin'ny herintaona na herinandro ohatra. Dikan'izay nalatsaka Andriamanitra ao anatinao ny fahafenon'ny fahatsarana mba hahafanao mifankahita amin'le fahatsarana manitsy an'le faharatsiana. Marety akao n'Andriamanitra. Hitanareo ny fiainan'ny kristianina dia ohatran'ny rano anankiray ao anaty tavoahangy. Vatana le tavoahangy dia le rano le natiora taloha. Natiora vaovao ao anatin'io tavoahangy io ihany, ao anatin'ny tavoahangy io ihany Andriamanitra mandatsaka zavatra. Ohatra vaingan-tsiramamy. Dia ilay tsy haroharona fa nalatsa ny fotsiny eo. Dia zao le rano rehefa jerena le rano ihany fa rehefa sotroina ilay tsy mitovy tao amin'ny teo aloha intsony ny tsirony. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Azonareo fetraka ilay izy. Te hisarika ny saintsika menakavy kely hiditra ao anatin'le hoe ohatrany ahoana ary ny fisehoan'ilay ady. Manomboka mitranga amin'izay le ady ao anatinao. Rehefa tafiditra ao fanahy masina
dia zao anampy ianao izy zay mamparaky le to azy, anampy ianao amin'izay izy. Ahoana ny fomba anampiny ianao? Avy ao amin'ny teny a manomboka miasa ny sainao mandray n'le teny, mamantatra hoe aive tsy sitrapon'Andriamanitra zany le zavatra ohatr' zao. Zay mahatonga ny olona le tandapy etôpianina ny teny tamin'ny Filipo hoe amin'ny fomba ahoana moa izy no ahalalako raha tsy misy mampafantatra. Zay zany ny rôle ny olona zay nirahan'Andriamanitra mpafantatra anao ny fahamarinan'Andriamanitra. Mampitoetra izy sy manaitra an'ity nofo ity ao amin'ny ame na ny ainao, ahalala ny volontén'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ilay olona fanahy ao anatinao dia tsy iza fa ilay mahay mampangina ny nofo, le olona fanahy mena hery avy amin'ny fanahy masina, le olona fanahy, olona atao hoe olom-baovao, dia mena hery avy amin'ny fanahy masina ahay ampangina ny nofo. Io nofo mantsy misy filandiso be deaibe, ary tadidio mahatonga n'ireny fiainana tsy normal ireny, ohatrany hoe efa manambady ianao dia mbola mijery vehivavy afaka oatra ny vadinao. Ny tsy fahaiza mionona ao anatina fitondran-tena dia tsy normal, tsy ara-dalàna. Raha mbola misy olona zany eto manampaniriana olo-kafa koatra ny vady ohatra, dia tsy fanan'Andriamanitra zay mampiasa anao zay fa fanany démonie. Normalement zany tsy tokony isy an'izay réaction zay ny olona amin'izay fomba namoronan'Andriamanitra azy. Tsy mitsiriritra zay anjaran'ny hafa fa mionona amin'izay omen'Andriamanitra. Azonareo fetraka izy. Zany hoe izy zany tonga dia raha ohatra zany ka tsisy devoly dia tsy tafiditra mihitsy ny programa hoe tsy tonga ao anatin'ny bitsika sainao mihitsy le hoe ty olony ty mahafinaritra ako oatra ny vadiko. Fa zao vokatry ny fiasan'ny devoly dia miditra tseritra ny devoly manakorotana ny programa an'Andriamanitra. Satria fantatry ny devoly ny famorona voalohany fa Adama ihany dia Eva. Dia hoy sisy ny devoly raha imaziny lanitra ny tokantrano dia hiditra tsehatra eo amin'ny nofo. Zay ny mahatonga n'io nofo tsy voavonjy mandrakizay. Fa na loha io miatrika fahafatesana na manjaviny io mialohan'ny fotoanam-pakarana. Satria nofo nandan'Andriamanitra voalohany, ary rehefa tafiditra teo amin'ny nofo ny fandavana an'Andriamanitra dia nangarian'Andriamanitra tsy ho any an-danitra mandrakizay ny nofo. So dia tretrinao ho any an-danitra reo nofonao io. Ao ny devoly ny miditra tsehatra misarika ny ame na ny ainao hidina tsy ho tafatoetra eo amin'ny volontén'Andriamanitra. Manipulation tsy any amin'ny spirituel ntsony. Rehefa nandrain'i Jesosy ianao tonga dia ny fananao voavonjy, fanahy vaovao. Fa ny ainao no eny an-dalam-pamonjena, ny ainao ao amin'ny ame no ady miseho. Satria te higagneny io ny nofonao te azo an'io, ary ny fananao koa te hisitona an'io miakatra ao amin'ny ame ny aina. Zay mahatonga an Jesosy nilaza fa inona soa azon'ny olona raha ho azony ary zao rehetra zao nefa very ny aidy ao amin'ny aina le izy. Inona ny zavatra mitranga ao amin'ny aina? Devoly miditra eo amin'ny nofo, mampiditra izy sain-dratsy, mampiditra izy fanirian-dratsy. Dia ilay izy anie ohatry ny mahavariana, tsy voafehin'ny olombelona ny masony sy ny saina. Rehefa tsy zay ny ilana vavaka. Ny ilana vavaka voalohany indrindra mba hahatonga anao ho voaro amin'ny fakapanahy sy ny bitsika tsy izy rehetra zay tonga ao anatin'ny olona ka mamily lalana ny olona hiala eo amin'ny programa an'Andriamanitra fa hitsotsorika any amin'ny programa ara-nofo. Rehefa miresaka tsika momba ny nofo dia miresaka tsika momba ny fahaverezana, miresaka tsika momba ny fihevitry ny olona, ny fihevitry ny devoly miresaka tsika mikasika momba ny programa zay fanakorotana tiany Satana tao andravana ny fanorenan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Ny olona fanahy dia mahavita mampangina sy mametraka ny nofony onona. Tsy hanapaka ny momba azy fa ny lalàn'ny fanahy amin'ny fitiavana no mijoro manapaka ny fiainany ray manontolo. Ka ny olona fanahy dia mijoro tsara manapaka sy mahafoana ny lalàna ny nofo ary tsy hananany ny devoly fanapahana eo amin'ny fiainany satria manana ny fahefan'Andriamanitra manapaka azy ao anatin'izy. Zay le olom-baovao. Ny zavatra tiako lazaina dia zao hoe ny zavatra hita iainanao ety ivelany dia tsy inona fa vokatry ny fahamarinana mitranga iainanao ao anaty ihany koa amin'izay iarahanao amin'Andriamanitra. Zany mahatonga anao variana anao mahita olona mafy be ny zavatra lalovany nefany
en paix be izy. Ny antony feno teny ao anatiny dia manana fatokiny izy ara-panao amin'ny fiainany. Sy zavatra lalovany rehetra dia tsy raisiny ho an'ny tenany. Io lasa tafiditra ho azy ihany ianao. Zay mahatsara an'ilay brisement. Zay ilay nazavaiko tao amin'ny zoma. Ny brisement dia mampifikitra anao bebe kokoa amin'Andriamanitra. Satria rehefa mafy ny zavatra lalovanao dia tsy manam-potoana tsony ianao anontana, fa manam-potoana mihoatra ianao hitokanana. Rehefa mafy be ny zavatra lalovanao dia lasa misakroche amin'Andriamanitra bebe kokoa ohatra ny Jakoba ianao. Vao nanomboka mivika ny atodin'akangany teto amin'ny tehezany, tonga dia mifikiry le anjely. Dia zao nataony tamin'ilay anjely, tsy avelako ianao raha tsy tahinao. Zavatra mahavariana, fa ina ihany ny fitahiana ho an'ilay mpandika ny fitahiana ho arenireny. Hoe ny zavatra nanana, ataoko ty fa 200 mahery ny biriky ny mena ny Esau, ny rameva, ny ondry sy ny kianana, ka ina ihany mbola fitahiana ilain'ilay rangahy ty. Hay ny tena vrai fitahiana raha mifamaritany Jakoba azy, tsy nabetsahany zavatra nanano mena ny Esau zay ny laviny Esau, fa ilay fiovana ao anaty anovanan'ilay Jakoba ho tonga Israely mba hahafahan'ny Israely tsy ho manzoga sabatra Esau tsony. Zany hoe niara-panahy le fitahim-panahy izy, transformation ao anatinao, anovana ny identité anao ifanaraka amin'ilay maha-olom-baovao anao, ka ny olona voata dia izay olona miaina amin'ny tena identitény. Tsy maharety aka ao an'Andriamanitra. Mamy be ne le ten'Andriamanitra. Tena mamy le izy rehefa tena dinihana. Satria be dia be ny olona rehefa ohatra hoe manan-javatra maro izy dia lasa mifikitra amin'ny zavatra ananany, mametraka amin'ny fony ao. Marina ny teny Jesosy hoe any amin'izay toeran'ny arenareo ny toeran'ny fonareo. Ka raha Jesosy ny arenanao dia any amin'ny Jesosy ny fonao, fa raha volanao arenanao dia any amin'ny vola ny fonao. Dia zao araka ozy Jesosy tsy afaka mitaka izany ianao, fa araka ny haben'ny eo am-ponao ny tenena ny vavanao. Baiboly zany rehetrarehetra izany. Noho izany raha mijoreto azy ao ka tena Jesosy ny eo anatiko, Jesosy ny lehilahy koeto mandrava vita amin'ny fivoriana. Raha mbola za ihany ny velona ato anatiko, dia raha mitoreto kosa za aminomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany, za mibe dia be ao. Fa na mampiteny io. Raha mamoana Jesosy 10% zara raha misy, raha Jesosy tompo mamonjy ny fiainanao manokana. Any sisa. Fa ny teniko rehetrarehetra mamoana de A à Z. Ivolio ananina. Inana resa-bola manomboka ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Ka be dia be raha tsy mitandrintsika manao adoration amin'Andriamanitra fa mekohaka amin'ny volany ambadika. Dia mamita tena fotsiny raha hiverina ny tompo. Tsy nareo ne zany. Halleluja. Fa mety le mbola any ivelany ihany. Halleluja. Dia zay mahatonga antsika na ny fanatonatsika an'Andriamanitra aza dia feheziny mamoana rehefa tsy mitandrintsika. Ahoana fipetraka le izy? Raha misy frère apitsy dia mandeha. Fa raha tsy misy dia tsy mandeha. Raha vao tsy manana fanatitra koa dia tsy hoany. Zany hoe voafehy amin'ny fanatitra, voafehy amin'ny frais, voafehy amin'ny zavatra hafa dia tsy tena mbola mavesatra loatra ao anatsika raha izay lanja ny fiainam-panahintsika raha oharina amin'izay zavatra rehetra mamesatra antsika. Teny aminao dingana anankiray tiako hozaraina androany, manana antoka fa azontsika ioarana ny zavatra rehetra rehefa tena feno etaeta ao am-pontsika mametraka an' Jesosy ho number 1, larana voalohany. Amen sa tsy amen? Eto dia tia metraka. Maninontsika mandray sekoly foana, maninontsika mandray tenin'Andriamanitra foana, maninontsika ny tsy maintsy mamaky baiboly, maninontsika ny tsy maintsy mivavaka. Mahery vaika be, tena soloko aminareo, mahery vaika be ny fiasan'ny devoly eo amin'ny nofo misarika ny fifatoanao hidina, no miherim-panahy misarika anao hiakatra, tsy miankina amin'ny taona anananao zany, tsy miankina amin'ny titra amin'ny marainy mino ny Abraham zany, tsy miankina amin'ny dingana amin'ny apôstôly sy ny fidianana ny Petery zany anakanazy tsy andà Jesosy. Fa zao elanelana kely ny sitomany ahirifiriny nofo apidina anao no ny herim-panahy apakatra anao raha mpifatohana amin'Andriamanitra. Zao nefa ny fitonan'Andriamanitra averiko tsy miankina mihitsy amin'ny zavatra hitany masinao le fombiazana, fa miankina amin'ny herim-panahy ao anatinao manokatra ny vision anao ahita
fa zay zavatra lalovanao dia kely sy bitika mihoatra no nyery zay miasa ao anatinao ampandresy ianao miatrika azy tsy marety aka ho an'andriamanitra elanelana kely le izy dia zao bosy tena amin'ny tenin'andriamanitra ianao anaty sekoly hiatrehanao an'le izy ampianarina anao ny teknika ny taktika ara-panahy tsy sekoly le izy anokatra ny sainao hoe zao ataovy fa manaitra anao tokony anananao zay fomba fanao mety amin'andriamanitra satria raha ampianarina anao mety zavatra tsy fantatrao no ampianarina anao fa ny zavatra ataoko eto tsy hoe mampianatra anao zavatra tsy fantatrao fa manaitra anao amin'ny zavatra efa ho anatinao mba hatonga le izy ho réalité satria raha vao milatsaksika eny amin'ny resaka fampianarana dia manokatra ny sainao zany hoe ao anaty sekoly zany hoe eo matahotra sao dia misaina no inonao fa tsy amin'ny fo ny fahamarinana manko no zaraiko fahamarinana fa tsy connaissance mizara fahamarinana ako rehefa mizara fahamarinana dia miteny fotsiny zay zavatra misy mampatsiahy ohatrany hoe misy vola anaty poketrinao fa jereo ka tsy hoe ohatr'izao ny fomba azahoanao vola nefa le izy efa eo anaty poketranao inady mitily le paster tyle zay fa mandeha lavitra indray izy zany kristy ao anatsika tamin'ny fahateram-baovao manana ny rehetritsika manana azy halleloia halleloia za zao resaka mamanzo io miala tsy fa tafateny anao andro amaray nararomafy ny zanany iaina tena septra efa teo efa hoe limite ao anatin'le izy efa hoe ny andala amin'ny fahafatesana dia tsy haiko niantso anahy iaina henoko hoe lasy zany tena efa avo leta be le fahaseporana fa tsy hitatsony efa saturé angamba ny raha ohatra ka napetraka ilaina dia efa tsisy oxygène tsony fa efa mamoaka tena ho zareo andriamanitra jesosy tonga dia niokoka be tao an-trano any amin'ny jesosy aza velo fahatena ma mbola ilainao fantatra taorinan'izay tonga dia ohatrany tsy teo le fahaseporana zany mihaino andriamanitra zao ny réaction zao ny zavatra nitranga tao anatin'ny foko tamin'ny fotoana mivavahako any aina eta zao mizana amin'ny mamanzoan'le izy tsy nikoropaka mihitsy ahako tsy koropaka fa tonga dia nitodika hoe fa manenona moa le fiainana nefa ao anatin'ny aina satria manana an' jesosy izy dia natsoina fotsiny izy dia nitononona oka ivoaka io fiainana io le sofla faharoa mandresan'le sofla voalohany ka raha mitady andeha ara le fofinaina voalohany voazon'le olom-baovao satria le sofla deuxième soufflany avy amin'ny saint esprit zay le révélation hitanao le révélation ny sofla voalohany teo amin'ny nofo ka le teo amin'ny nofo le mitady andeha io le nameny Jehova fa ny sofla faharoa tao amin'ny saint esprit io le nitsofy Jesosy rehefa lazany izy dia nanisy fofinaina tamin'ny mpianany no zany le sofla faharoa le deuxième souffle afaka hiazona n'le sofla voalohany halleluia raha mbola ilaina dia mila manana fahatonina ianao ao anaty za manana deuxième souffle hitanao zay ny atonganao amin'ny teny anglisy hoe powerful full of power halleluia feno hery tsy vokatry ny fahalalana fa fahafantarana ny marina momba anao fotsiny zay ny différence entre le fahalalana manko ohatrany hoe kajiana ny saina be le izy fa rehefa hamarinana tonga dia manetsika ny eo am-ponao ampiatra avetrana sekoly fanasitranana mety ny zavatra rehetra raha eo zao ianao marary tonga eto androany maraina anetsika ny deuxième souffle io fotsiny tsika fa namasina ane zany dia tonga dia afaka ho tranga eo aneo ny fanasitranao eo ny eo sady tsy taitra tsika amin'izany amen tsy hoe paster Rodolphe fa tsy taitra fa hainao koa satria fa mahalala amin'izay ianao fa inona koa ry za manelingely latsy zany jesosy mila ny fananao masina amin'izao fotoana izao hiasa dia ndasa ho azavaiko anao amin'izay ny fahamarinan'izay zavatra tiako ho azavaina sy atongavana lesona faharoa mila fantatsika piny ty tsy hoe rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao dia matahotra anao ny ota betsaka manko rehefa manana tsy mila bebaka tsotra efa miteny amin'ny teny tsy fantatra fa ny fanamasina daholo manao ny ambony rehetrarehetra
toepon'olona malaina iovy zany tonga de fampianaran'ny diso fotsiny tsotrao za mahafantatra olona tena championnat fiteny tsy fantatra fa loza raha angalatra sy andaingy teny tsy fantatra fotsiny nampiavaka azy ka ny fitenena amin'ny teny tsy fantatra de tsy zay no midika eo matahotra anao ny fahotana tsy matahotra anao ny fahotana fa ny fahafenon'ny fanahy de manampy anao tsy hanota miankina mifanekenao miankina mifankatoavanao an'Andriamanitra no andresenao ota sy fahafatesana ny réalité anankiroa dia mitoetra ao anatinao avokoa mandra-piavin'i Jesosy misy réalité anankiroa ao misy zava-misy roa ao natoran'ota eo amin'ny nofo sy natoran'ny fanahy natoran'Andriamanitra ao amin'ny fanahy Jakoba 4:7 ko de manekenao an'Andriamanitra zany maneke zany mila safidy anaiky an'Andriamanitra mitovy zao manomboka androany hoe anaiky an'Andriamanitra mialohan'ny fotoana anoerako any devoly ny résultat ampandositra ny devoly tsy angejanao rehefa hoe mandroaka devoly manko ny amintsika de ohatrany hoe raha marary ny andody de devoly zay aitsika mitsy manao rehefa marary ny andody de devoly fa rehefa manao ny tsy mety ianao ohatrany tsy devoly le izy fa iza ianao Pasteur Rodolphe fa maninona ny ataonao an'izany mandao tsikisena fa mariny zany raha vao misy zavatra manaintaina raha vao misy zavatra marary de haitsika mihitsy hoe devoly le izy de mahay makeritsika ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala io satria nahoana te ho salamitsika hiala am'le fanaintainana fa adinotsika fa le alatra fitaka soloky sy le anina tsy ataontsika mihitsy hoe asan'ny devoly ary matetika tsy roasitsika le izy satria mbola resa hitanareo am'izay le teneniko hoe mamatra amin'ny fandresen-dahatra ao manomboka amin'ny fotoana anaovanao azy de mafantatra hoe tsy mety le izy fanamasina kosa aloha mibitsika fa aza mifanometsiny eto raha misy zavatra tsy mety ao anatinao zay am'izay le teneniko aminao hoe misy hery anankiray faharoa manovanao ao anaty manaisitra anao eo am'le natiora teo aloha za mifanampiany zany disponible ao anatinao rehefa nandrain'i Jesosy ianao misy eo miteny hoe tiany lalina kandiana fa nandray anao miziriziry nandray le fanamasina indray ny roasinao satria nahoana efa misokatra le lalina ohatrany somary santoka azahoanao tombony de anao efa manao alleloia any amin'ny camp adverse manekenao an'Andriamanitra toerony devoly ny hery de tafatoetra sy mitombo ao anatin'ny fiainan'ny olona manolotra ny safidiny anaiky an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny fahafenon'ny fanamasina tsy midika fa tonga de mety ny zavatra rehetra fa isika mila manaiky fitariana Romana 7:7 zay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra mety olona tsara fanahy be anao andray tia manampy ny hafa fa ny zavatra mahavariana ny ao an-tranonao mijanony devoly any raha tsy fanahy rehetra any ivelany ianao ohatry ny anjely fa ao an-trano ianao ohatry ny angely zavatra iainana zany ny anaranao any ivelany raha malemy fanahy fa ny ao an-trano raha tsy tohinina io zany mila fitandremana io fa tsy hoe ny any avelany mahazo fa ny ao anaty ampahoriana na ny ao anatiny mahazo fa ny any ivelany tsy tsaronao ino ny lazaiko hoe raha niteny Jesosy miona eny io ny anina saza ao Jesosy niteny an'izany raha tianao hitatra mihoatra noho ny sahazanao nomen'Andriamanitra anao mametra ao am-ponao zay sahazany hafa miankina amin'isany sahaza apetraka ao am-ponao ny famatsiana omen'Andriamanitra anao tsy ilainy ny apôstôly 12 sy bikambony fotsiny akoatran'ny olona tsy midimy arivo voky raha reo rery nona teo fa mainka avy any mofo 5 sy 600 roa fa matsiny lanitra voky olona tsy midimy arivo zany hoe afaka mana mihoatra sorsa ho an'olona analina ianao rehefa mametraka ny olona ao analina tena resy lahatra ao am-ponao ry Andriamanitra koa tsy azonao fitahana am'izany hitanareo ny secret ao anatin'ny ministera atonganao aomby atonganao tena hoe iaina ny tanan'Andriamanitra fa ombiazana tiako lazainy tsy hoe be dia be ny zavatra ataonao hoe faritana indray materiel fa ombiazana ara-pahasoavana
lasa provocateur de miracle ianao, mpanetsika fahagagana. Ny antony de tsotra satria nahoana manana an'le fo mety amin'Andriamanitra, manana fo mety amin'Andriamanitra. Tena mampitomany ianao. Raha mety varina ianao hoe misy olona zao rehefa mitomany izy ho an'ny olona any atsimo de tena latsaka ny ranomasy mitady ho safotra izy de anao gaga miteny fa ina koa mahazo an'ity, tsy azo embony zany. Ianao tsy afaka miambay za manana manana inona. Lizy rehefa tena omponao de manetsika ny lohalika eo sy ny ranomasy. Tompo mampalahelo any olona any atsimo. Fa raha le olona mivavaka ianao ry misisiny ry amina tabatra miteny inona ny idirako, mbola lavitra ny afo ny kitay. Azonao le fetraka le izy. Fa rehefa hitan'Andriamanitra am'izay, wow, malahelo ny any atsimo ty olony ty. Zao manomboka androany anetsika amin'ny fampahitana fity, ahafahan'ity olony ty ho fitahiana any atsimo. Zay manana fo ihany no ampiasaiko ho fitahiana ho an'ny hafa. Za mantsy Andriamanitra tsy mitady olona be fihetsiketsehana na be projet, fa za Andriamanitra efa zay mihitsy ny fiainako ohatrany amin'ny Genesis, mitady fo ohatrany Abrahama, ohatrany Davida, mitady fo ohatrany apôstôly, ohatrany araton'ny Petera, ohatrotry ireny ny ilaiko e. Ka raha fabetsahana sy fitobahana ho an'ny hafa ny manetsika amin'ny fon'ity olony ity any amin'ny lalina sokafako, satria zay azony de fantatro fa tsy ho fihininy, tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo fitahana, Andriamanitra tsy azo fitahana, Andriamanitra tsy azo tsika hoe ampiasaiko zay fo zay fa zay toky eo aloha voalohany. Tozy izy ny tompo omeko anao an'io zay hanina sahaza ho anao. De nitanao hatramin'izay de sahaza ny toe-ponao ihany aloha. Andriamanitra hoa tsy mba tsy marina mandana mitokana kely de manana discernement de jereo inona daoly ao anatin'ny saina ianao ihany de mahafantatra anazy de bitsibitsika aminao Andriamanitra retrretrretrretrretrretre na zao ranao mietreritra zany tonga de tenenina zao zany zao ihany izy de tenenina. Sy teranga manao ampamoaka. Tsika aloha olona mizara telo ny famonjena ny men Jesosy atsika de tahaka zao. Ny fanahy rehefa nandrainy Jesosy de tsy anao ny fanahy fa an'Andriamanitra. Iny le tuyau na le fantsona ampidiran'Andriamanitra ny programan'Iray manontolo ao amin'ny fanahintsika. Zay ny nanavotany an'io. Efa masina zany ny fananao tamin'ny fotoana nyraisanao an Jesosy. Ny aina kosa de ao ny tranga ny ady, satria ny faratsiana rehetra misy eo amin'le sitrapo taloha sy ny sitrapo vaovao tian'Andriamanitra ho ampidirina ao anatinao de ao amin'ny amina no fandona. Ary ny aina de ny andalam-pamonjena ny dikany. Fa ny tena tsy misy fandraisany mihitsy ny amin'ny famonjena, fa mbola miandry ny fanovana azy de tia nofo ity. Tia nofo ity de tsy avotra fa tsy maintsy hovaina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy raha tsy sendra tsy tratra ny fahaloavana melohan'ny fotoana ampakarana anao. Hovany tia nofo ity ndray androany, hitafy voninahitra. Zay le koa ny tiana voalohany tonga 5:12 ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary andray mpimaso ozy izy ny anovana antsika amin'ny hitafy ny tsy fahalovana. Dika zay hitafy voninahitra zany mitovy amin'ny corps du Christ taorian'ny fitsanganany io nofo hoforonina hitafy an'le tsy fahalovana zay nananan'i Jesosy an'izany hiakatra ho any amin'ny ray. Dikan'izay ny famonjem-panahy de rehefa manao conjugaison ianao de passé. Ny famonjena ny aina dia au temps présent. Zao zany ianao ny vonjena, mbola eny andalam-pamonjena ny ainao, ary ny famonjena ny tena dia any amin'ny hoavy. Ao lasa ankehitriny hoavy. De ozy Paoly, ny ato anatiko manery ahy amin'ny lalàn'Andriamanitra na ny sitrapony, fa ny aty ivelany nofoko de manery ahy amin'ny lalànan'ny ota. Misy zavatra anankiroa miady zany ao. Ianao tsy na olona anankiroa. Voalohany, le anao anaty le teny anao, fa le anao eo ivelany tsy hainao tsony kanefa any maneho anao. Misy ataka nataon'i Jakoba mbola mitovy zany fa ozy izy Paoly hoe ny olana de mitranga fotsiny ao amin'ny resaka hoe faniriana sy fahafahana manao an'le izy. Faniriana sy fikasana anao an'le izy. Faniriana sy fikasana anao an'le izy. Inona ny zavatra mitranga? Paoly tenao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy vitako ozy izy Paoly, tsy afaka. Ny ratsy tsy sitrako indray ozy izy ny vitako sy ataoko, sarotra ny zava-misy. Teny etry tena fa tsy avelan'ny avinavim-poko tafavoaka mihitsiny. De ozy izy Paoly, inona ary no ataoko ozy izy fa olo mahantra loatra. Tena mahantra ozy izy Paoly Nitarainy Paoly amin'ny 4:20 amin'ny Romanina 7. Romanina 7. Zao ny jerentsika kely ny 4:20 farany eo. Alohan'ny farany azafady.
ozy izy Paoly indrisy olo mahantra izy anao nafaka amin'ny tenany ity fahafatesana ity zany hoe nitondrono ny tenany hoe ny afaka amin'ity tenany fahafatesana ity Paoly ny tenany io fa maninona ny taraina izy ny tiany Paoly ho tenenina dia zao hoe ozy izy hoe Jesosy tonga tsy tonga izy anitsy tamin'izy teto ambony tany tsy tonga izy anitsy zay le mission ny fanamasina sy Jesosy tsy mitovy Jesosy tamin'izy teto tany mbola tsy nandray ny fanamasina ny mpianatra fa tonga Jesosy anome ilay fahafahana atateraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy afaka izy niditra ao anatin'ny mpianatra anitsy ny fanirian'ny mpianatra ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy afaka nanampy ny mpianatra izy miresaka zany mikasika mboana hoe vouloir et pouvoir Jesosy zany tonga izy rétablir pouvoir fa tsy afaka izy ny rétablir vouloir azonareo fipetraka le izy tsy afaka izy nametraka an'le ampiapitan'le faniriana ao amin'ny mpianatra zay nananany zay na tonga azy teny manao zavatra be deabe teo lazaina aminareo fa zay tsy zakanareo zany ankehitriny fa zao rehefa tonga amin'izay mifanamasina ao anatin'ny mpianatra dia manana hery ny mpianatra halleloia anana an'lay fahefana aniry tsara ny sitrapon'Andriamanitra sy atateraka an'le izy hatramin'ny farany ahoana mifipetraka izay ho azavaiko kely bokyny Jona toko voalohany 1:20 zao voalaza ny ten'Andriamanitra fa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany ary bokyny Filipianina bokyny Filipianina toko 2 ny 5:17 amin'izay tsy nitovitsony tamin'ny teo aloha hoe teony Jesosy sy hoe niakatra ho kavanana indray Jesosy ka nidina amin'ny fanamasina fa 5:17 fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana ny fanaovana atateraka ny sitrapony amin'izay zany hoe tsika zany zao manana fanamorana bebe kokoa amin'ny alalan'ny fanatsika ny fanamasina anampy atsika anao sitrapon'Andriamanitra sy atateraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahare ty eka an'Andriamanitra azonareo ve le zavatra tiako hazavaina amen lasa omeny fanamasina ao anatsika ny fahafahana miaina sitrapon'Andriamanitra atateraka ny sitrapon'Andriamanitra na mifikasana na mifanaovana an'le izy meny fanamasina ny sitrapo avy amin'Andriamanitra sy ny fahafahana afatsika miaina sy mamoaka zany sitrapon'Andriamanitra zany ao anatsika satria manaparaky le to ianao ary io fahafahana io dia tsy avy aminao sy ny fanirianao fa ny fanetsenao ny etaetanao esany fanamasina sy ny famitsoranao sy ny famelanao azy malalaka hiasa ao anatinao dia tsotra be ny fahafahanao mamoaka an'izany avy aminy taloha teo amin'ny andron'ny romanina dia ohatr'izao sazy any zay omendry zareo ny omendry zareo zay olona nahafaty olona ohatra romanina nafaty romanina na olona hafa firenena nafaty romanina dia mivalin'le olona namon'olona dia zao voalohany na tonga dia manaiky le olona hoe vonoina eo no eo misolo ny ain'le anankiray fa tsy maintsy misolo n'le aina dia na misy olona anankiray afaka hisolo anao dia votsitra ianao vonoina fa fianakavianao akaiky vao ekena zay le faharoa dia ny anankiray fahatelo ty ianao ihany no mitondra an'le izy fa hoentina any amin'ny dezera lavitra be hoe fantatra hoe tsy tafavoaka aterina any amin'ny dezera dia le fatin'le olona fatorana amin'ny chaîne amin'ny vatanao hatrany ambony hoe nitongotra fotsiny afaka mandeha dia le faty zany eo andamosinao fa fatorana mafy mihitsy hoe tsy ho vitanao ny amoaka an'le izy dia mandra-pahalohan'le faty zany babenao eny izy mandra-patonga azy ahoana dia ohatr'izay mihitsy ty tenin'ny Paoly ty zay natonga azy ny teny indrisy olo mahantra izy anao nafaka amin'ny tenanyity fahafatesany ity zany hoe noarin'ny Paoly ho tolay faty famatotra amin'ny vatany condamné any amin'ny désert ny fiainany tao anatin'le hoe fitiavany te hiala eo amin'ny fanangejany nofo mianao tsara nareo fa raha ohatra ka mbola misy compromis amin'ny nofo ianao iaina amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola mitondra faty mandehandeha ianao pasteur aza exagérena be ohatra zany le izy
nanao zay mihitsy le isika izy anao nafaka amin'ity tena mifahafatesany ty lay olona taloha mialoha miapotika fozy paoly hoe izy anao nafaka satria mbola mitoetra eo amiko le olona taloha zany mahatonga antsika indraindray 50 taona ny ampanompoana an'Andriamanitra fa tsy afaka mihitsy satria tsy mba nandray fanapahan-kevitra ny ady sy anohatra mba hafana mamotsitra n'le olona taloha ahafahan'le olona vaovao mivoaka amin'izay io ny sekoly atao foana isaky maraina eto fa ny herinandronao ve mba manara-maso ianao ny fiainanao par rapport ny sekoly zay voarainao isan'andro voalohany aloha makasitraka ny tompony aminareo ny firariatso be deabe na any amin'ny fb na any amin'ny anaritra mety tsy voatery ho voavaliko le izy any amin'ny texto fa tena mandoalika sy mivavaka ho anareo vao hitako le izy voaraiko daholo reny fa tsy hoe tsy mivoaraiko halleloia na any amin'ny sms tena be deabe tamin'ny ty ngamany efa ho 500 ny sms voaraiko tena faly ireo ndry mila velona ny data tahin'Andriamanitra ny anao sasany tonga ny sasany mandefa sms sady mandefa sms ny tonga tena faly na tamin'ireny na tamin'ny zoma sy ny rehetrarehetra mampirisika hoe Jesosy tena ampio ara-panambarana mba hampijoroako tsara mpiara-mivavaka amiko tena hiaraka ho any an-danitra zay amen zany fitiavana zany tsy azo aririna amin'izao zany tsy maintsy mifampitatanytsika hatrany an-danitra amen halleloia mila renao aloha hoe tsy tsara tsony le avonavina le toetra ratsy zao ny misy fotoana anao efa manomboka matsapa hoe tsy tian'Andriamanitra ty zavatra ty fa rehefa fantatra hoe tsy tian'Andriamanitra dia ohatry mbola renao hoe ohatry somary akafizinao kely zany satria efa ela loatra ny raha nareo niaraka io le atao hoe toetra atao jobily io mihitsy le tsy tian'Andriamanitra nefany io mihitsy zany le sakana mahatonga anao tsy mahita mivoninatr'Andriamanitra satria mbola zatra ianao mandeha any amin'le prinsipa toy ny mahomby any amin'ny fiainam-paratsiny zany tsy ahomby ao zany ianao misy fetra tena tsy azonao ioara mila manapa-kevitra ianao no justa mahitsy marina tonga dia mandeha misitrapony tombo fotsiny mila manapa-kevitra raha tsy vita io tsisy resaka hoe isy anara-maso anao no isy jery akaiky ianao fa fanapa-kevitra ao io mianao tsara ve nareo misy zavatra zay tsy ho hitanao mihitsiny raha mbola hipetraka eo ianao dia ahoana pastera fa mafy be le izy ozy izy ianao hoe mafy be le izy fa mora be le izy rehefa manaiky ianao tsy mahareteka ho an'to mahitanao androany sitrana mitoetra mahazatra anao hatramin'izay afaka amin'io tena nofo ianao amin'ny anaran' Jesosy mahita ny fiainam-panahinao mandresiny ao anatinao ray manontolo ary iseho amin'ny fiainanao famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ninonninona nahararaka anao hatramin'izay tsy hararaka anao tsony mandrakizay zany any nakadona fety de pera faran'izay nafinaritra indrindra itsoko vavolombelona androany fa tsy aritro mihitsy tiafa aloha teo zaraiko vao maraina be fo teo am-pandrinako dia avy any vady aman-janako dia tonga teo ry zareo dia nijoro teo ilamato dia miaraka maso bongobongo kely papa ahoana je t'aime dia moi aussi je t'aime moi dia sisy rehefa avy eo dada ahoana za dada anoana amin'ny papa foana ny fanompoana manomboka izao zay efatra menada kely tena misaotra ny pasteur sy ny ekipa rehetra mitondra mibavaka indrindra moa le hoe mampiorina andry zareo foana hatrany hatrany amin'ny fanoloram-pitiavana fa tena tonga dia tsy zakako fa gogogogo be ohatran'ireny reny tena nandohalika za tsy mba manery andry zareo zany miezaka fotsiny mampiditra n'le fitiavana ny anatiny fa tena zay ozy izy manapatsapany zay fa tsy ohatr' zao fiainanay raha tsy teo Jesosy tsy afaka ny miala elo an' Jesosy zay tsy no papa fa no Jesosy fa na izany azy teo koa papa nampafantatra anay an' Jesosy fa tena renay mihitsy ny lanja ny fisian' Jesosy ho larana mpahamena sy vomi tena tonga dia izy efatra menadanina nantona fa tena kado amiko mandra tena kado ngeza tena tsy haiko hoe tena tafateniteny mihitsy ahatra ty amin'ny sekoly
Halleloja. Satria ela ny andrasako an'izany hoe tena miaina. Za tsy miteny hoe maditra. Zareo kosa aloha tena ho an'i Jesosy voninahitra fa ny fiainany rehetrarehetra mpahafantariny ana amin'ny atsipiriany. Mitsotra amiko daholo ny zanako rehetrarehetra. Ninona mety hoe betizy kely hatramin'izay mety hoe raha faran'izay bitika indrindra hatramin'izay mety hoe mety hoe mangalagalatra biscuit kely. Dia rehefa amin'ny hariva alohan'ny atory sao dia tonga data Jesosy fa za nangala le biscuit tatsy. Tena hoe amin'le fo zany. Azonareo tiako itenenina. Zay zany dia fiainanay mifampitsotra ao an-trano. Fa ny zavatra anankiray nafinaritra le tena fanapaha-kevitra hoe an Jesosy zay dada tena voniny zay fa tena tia kadao dia sady ngogogoro zareo a. Tena hoe hitako hoe avy any am-pony zany le izy. Fa tonga dia io zay rehefa nareo koa masoko efa tena tsy tena zafa miteny hoe azazo atao an'izany. Lasa ihany le izy. Halleloja. Mora kely le mandatsaka ny liana. Amen. Hitantsika Andriamanitra. Amen. Nareo koa ny ankoranareo hanompo an'Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy akonan'olona eto ka tsy angetaeta ny fimboniny amin'Andriamanitra mandra-piveriny Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra. Tononoko izany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta ataovy tia tanana mafy moa an Jesosy. Halleloja. So tadio matona ataony teo fiainako zany dia afaka ataony amin'ny fiainanao. Aza mieritreritra hoe tsy vitan'Andriamanitra zany. Fofotsiny amboarina maneho fitiavana foana. Rehefa hitan'ny olona fa mitobaka amin'ny fitiavana mandresy fahotana maro. Mety mafimafy lozana koa. Nenareo koa zany aleluia amen zany foana. Ohatra. Halleluja. Ohatra mivovako koa ny le zavatra misy. Amen. Fa zao tsy maninona. Ameo fitiavana foana izy. Mety tsy takany aloha izy androany fa zareo foana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hitodika ny saindreo sy ny fonindreo hiteny hoe an Jesosy zay ary tsy anao ny anery azy fa Andriamanitra ny hitondra azy amin'izay dingan'izay. Fa tena tsy hoe mireharesana atria ny amin'ny zavatra nataon'ny tompo raha mijoro vavolombelona ao anatin'izany fa cadeau faran'izay tiako indrindra ozy tsisy fête de père ohatry tiraka izy hatramin'izay natan'ny tany Halleloja. Ny ainatsika le izy sisa fa ny maheno an'izany fotsiny dia fotry ny any an-danitra dada. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako fa tsy hoe faly hafa miliardera ny zanako. Samy mahatonga tsy manao promesse de milliard aminareo fa mame promesse na changement total et radical kosa. Halleluja. Ho anareo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Fa rehefa miova ny ao anatinareo dia miova ny zavatra rehetra. Mahafantatrareo fa misy olona voatata fotsiny eto. Miantso pastera. Ananatra n'Jesosy. Le fitahina lela zay nila torina eto zany fitahina raha ohatra ka ny fitahina fotsiny sainy hijono vavolombelona eto anao raha li daholo ny olona be dia be. Hoe zay ohatran'izao, zay ohatran'izao. Halleluja. Hitantsika Jesosy. Azafady ny mamany sompa joroa kely anankiray fotsiny vetivety. Ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao vetivety. Aingana. Azafady vetivety dia anao tsodrano. Zavatra mitranga. Tsy takatry ny saina mihitsy ny zavatra ampiasain'Andriamanitra anazy. Tena hoe miainga amin'ny zavatra tsotsotra kely fa nakatoa foana izy ny taridalana sy ny teny rehetrarehetra teto voninahitra ao an'Andriamanitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra ny joroako eto. Zany moa zany dia efa nijoro teto ihany tamin'ny Desambra momba ny fanamboarana ny trano aty Antananarivo izay tsy mipetraka eto tsinona dia vita soamantsara ny anankiray dia ny anankiray koa zany efa ho vitany ao ambany fa hanomboka amin'ny etazy anankiray dia ny zavatra tsara indrindra koa dia ny zanako lehilahy tokana dia efa nijoroako teto koa fa tafiditra ho mpampianatra enseignant chercheur eny amin'ny université any aminay tsy nanaovana démarche zany na inona fa vita soamantsara. Manaraka izany koa raha mikarakara an'le trano amin'izao fotoan'izao dia lafo be ny biriky hividianany io lary tsy misy azy fa za kosa atao anatin'ny 3 andro tamin'ny sabotsy herin'izany dia tamin'ny latsinainy dia talata tsy afaka anaketo satria nandohan'ny volan'olona tonga dia feno ny tanàna manalinalina ny naterin'ny olona tao amiko. Sarety efa be dia be mihitsy 7 ndray niditra ndray andro tamin'ny talata farany teo tsy dia nanao démarche betsaka fa fotoana fo ihany nazahoany zany zavatra rehetrarehetra zany
ary zava-mahagaga tokoa fa tena nyrodorodo be nahagaga tapaka ny lalana. Dia manaraka izany no ny zanako izay zanako faharoa iaina zay nampijoroan'ny pastera teo isaorana azy zany a, isaorana azy koa fa iraka Jesosy izy nanelanelana n'izany rehetrarehetra zany fa tena narary mafy ndray alina tamin'ny février fa zay mianakarery ny tao an-trano ohatra nefa tsy afamiaina intsony marina zay ny zava-nisy zay nytenenin'ny pastera zay a, mama marary a, ahoana ary ho any anaovako antizazy ty, tena efa tsapako mihitsy mifatsapahan'ny pastera hoe ho lasa sa makaiza sa makaiza. Dia nintervenira moa pastera dia nanao ndray mandeha tena marary aho izy dia nijanona teo ohatrany tsy niteny kely a, dia avy eo a niaina soamantsara dia tafita soamantsara efa mampianatra izy amin'izao fotoana zao ary ohatrany tsy naninina mihitsy, ohatrany hoe film zany zavatra rehetrarehetra zany. Ary tsy zanako rery ihany fa lehilahy tokana efa teo moa efa nijoroako dia narary mafy koa. Dia io pastera ny zava-misy ny teneniko fa tena miasa ao amin'ilay fianakaviana misy anay mihitsy a, ny fanahin'i Jesosy a zay miasa ao amin'ny pastera zay. Maro be moa zany fa tsy ho vita fa rehefa mandalo aty le iaina dia hijoro eto ho hitanareo fa tena ohatrany hoe maty dia velona indray. Ary fanondrony tamin'ny fiainana zay tamin'izy mbola 2 taona koa ohatra zany, ohatrany tsy voatazoko nefa zaza 2 taona fa velona ihany. Dia an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra fa miasa mahery mihitsy izy. Dia misaotra tompoko. Saotra tompoko. Ny tena marina Jesosy ny ambadika le izy tonga dia ataon'Andriamanitra fotsiny, mandray ten'Andriamanitra fotsiny zareo, tsisy fametratanana anie zany zany tsisy idirako le izy ny tena marina fa Jesosy rery mihitsy. Izy ny miasa sy mahatateraka ny zavatra rehetra. Saotra indrindra tompoko ny afitsona vavolombelona. Eto sisy ny teny hoe mamazoa miliardaire ianao sokatra lalam-piana, non, nampijoroako azy teto teny fotsiny aho hoe manaraka ho azy vao may manaraka ho azy misetrasetra be ny zavatra rehetra. Rehefa maninona rehefa volontén'Andriamanitra atao zao nytanao sady mitsangana Jesosy hoe tonga eto an-tany a tsy katsakarena ny tany, tsy ampanantena ny ty tany ty fa anao zay tianao fotsiny, fa ianao miantoka ny zavatra rehetra ho azy rehefa apetraka eo anoloana ny fanjakanao. Misaotra Jesosy, miroborobo be ny fiainako satria ianao ny voalohany eo amin'ny fiainako, ny sitraponao ny voalohany eo amin'ny fiainako. Anao zay apety anao Andriamanitra, anaiky ny fanahinao sy ny fitarihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoron'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Raha hitanao fa mbola misy aretina tokony hositranony amin'ny fiainanao, amin'ny fiainam-panahinao, toetra, fanao, fahazaran-dratsy, teneno Andriamanitra manaova divorce amin'ilay izy androany maraina. Tompo androany maraina, ianao mahafantatra eno anatin'ny foko ray manontolo, tsisy miafina aminao zay zavatra amin'ny antsiprian'ny tranga ao nafaran'izay bitika sy kely indrindra azy. Raisiko ny ranao sarobidy anadio Andriamanitra, anafaka amin'ny fahalotona, anafaka amin'ny tsy famendrena, anafaka amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka androany maraina anapahatsapana ny fahafenon'ny herinao manova, ny fahafenon'ny fahatsaranao manova raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mbola hitanao fa tsy fahamendrena eo amin'ny fiainako, potehako ravako, tsy anaketsana pahefany zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompo anaiky anao, vavahinao amin'Andriamanitra, manaova fanekena amin'ny Tompo. Tompo anaiky anao, anaiky ny fitantananao, anaiky ny fitarianao, anaiky eno ny feo amin'ny fanahinao, anaiky toetra eo amin'ny sitraponao sy ny volonténao. Tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny hoavy koa Andriamanitra, indrindra ny mandrakizay zay miandry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fanasitranana amin'ny aretina rehetra sy amin'ny rofo rehetra. Aoka andray nikasika Andriamanitra ianao androany amin'ny zavatra mbola tsy metimety rehetra eo amin'ny vatanao, tononoko ny fanasitrananao zao maraina zao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana salama ianao fa tsy marary, tsy voagedy zany ianao, tsisy fanaintaina ho tafatoetra zany eo, tsisy fivotosana tafatoetra zany eo. Eto amin'ny sekoly androany maraina satria sekoly mpanasitranana androany tahaka izay nanasitranana ny fanahinao, nanasitranana ny ainao sy ny amanao teo koa no anasitranana an'io vatanao io. Raiso zany fa na fivotosanaizy io na fivotosanaizy manjavony zany androany maraina. Naiza naiza misy fanaintainana na aretina na any amin'ny ranao any mety tsy voatery ho fantatrao akory fa tonga eto ianao androany maraina manonona ny ty teny ty amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Aoko ho sitrany ianao.
aoko sitrana ny tokantranonao, aoko sitrana ihany koa ny ara-pahafana sy ny ara-bolanao, dia aoko sitrana ny fifandraisanao amin'ny vadinao sy ny zanakao, aoko sitrana zay aretina sy toetra mbola mety mangeja ao anatinao, aoko sitrana ireo karazana toetra mahatonga ny olona nondromolotra anao nefa ianao mpanompon'Andriamanitra, aoko sitrana ireo zavatra rehetrarehetra tsy mampahazo aina an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raiso androany maraina fanasitranana tanteraka, mahita mivavolombelonao amin'ny zoma fa nisy fiatraikany ty androany maraina ty. Averiko amin'ny zoma mivavolombelonao ny fiatraikany androany maraina amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Ndao tsika no fanatitra ho an'ny Tompo. Vetivety a. Alleluia. Fotoana rapitso eto a, ny talata maraina, fotoana miavaka. Ny fotoana tsika miterinandro ity complet tsara. Ny any Betafy lakamisy a, mandeha maraina dia miverina riva. Noho izany ny zoma tsy miova mihitsy a. Eo ihany tsika ny zoma riva ihany koa. Betafy zany a mariana, fa ny meran'ny Betafy no nanasantsika anokatra ny 26 ny Betafy. Amen. Alleluia. Dia tena niteny mihitsy izy andry pasteur Njaka hoe mba alefaso aty mihitsy ny fitorina filazantsara teo Atsirabe, dia izay no mahatonga antsika makany. Averiko, tsika tsy miankina amin'ny olona. Betsaka ve nijery antsika sa vitsy nijery antsika, tsy han'ny problema antsika. Fa amin'izay toerana itorintsika tsy maintsy isy olona iova fo eo. Amen. Satria ny fanamasina ny asa eo. Amen. Tsy miankina amin'ny mpitory koa zany, fa na iza hitory andeha ho any, na iza tsy hitory andeha ho any, Andriamanitra efa nao ny asany foana. Fa zao homany tsara fotsiny foa amin'ny angady sy ny arona, fa zay tena anjara isitrano amin'Andriamanitra. Zany nisy fotoana nanao ralifony reny, dia nanantona anahy Jesosy, nisitranonao ny olo kosa izy dia nandositra daholo. Taitra be. Jesosy ahoana? Ianao izy afa-po be mihitsy satria feno stady. Fa zaho izy tsisy ninina gain azoko mihitsy, tsy nijinja mihitsy aho. Nakatoerana ako. Dia nitomany be amin'izay, kokoko aho zany. Andriamanitra, fa ahoana inona ny tiana olazaina? Za zany fatra-pamaritra ny succès ao anatin'ny olona miasiste ako manotrona. Dia amin'ilay vokatra fotsiny. Dia izay nena tonga any ove. Mba azonareo ve ny tiako tenenina? Hoy hoe aloha izy fiatraikany lalina any anatin'ny olona ny fisianao. Ny cible an'Andriamanitra tsy ny eo ivelan'ny miova. Na maso mahiratra, na vava miteny moana, iny azo zaraina ihany rehefa avy eo. Fa ny ao anatin'ny olona firina anaiky an'Andriamanitra vita ilay fivoriana. Ny ova fo tena ngetahitan'ny tompo, tena andohalika. Tena tsisy nataoko nandritra ny confinement, afa-tsy nangataka an'ireo olona rehetra niazakazako zao mitsahatra afaka mitondra ra-panahy tsara Andriamanitra, natavaka sifadikanina. Dia hozy Jesosy, dia ahoana tompo efa bavitra, dia hozy izy zay tsy hainy olombelona sy ten'Andriamanitra. Dao tsika te-atarina mafeo an'Andriamanitra. Ny important amin'ny tompo ny fiovam-ponao fotsiny. Fa rehefa miova amin'ny fonao dia manana fo azo ampiasain'Andriamanitra. Zay ny important amin'Andriamanitra. Tsy ny masonao sy ny fijerinao ety ivelany, fa ny fijerin'Andriamanitra ao anatinao. Mino aho fa minio manam-panahy tsara tsika hiatrika an'izany fotoana izany ho an'izay rehetra handeha teny izao dia mitondra mibavaka. Teneno Andriamanitra, tompo ilay olona anankiray na maromaro nandrana ho an'ny Betafy, ataovy miova ny fony Andriamanitra. Na miteny na amin'ny hira na amin'ny zavatra rehetra, satria ny fotoanantsika any amin'ny fotoana io amin'ny roa sasany dia izay tiantsika ialany eo. Azonareo fipetraka ilay izy noho izany afaka milalao tsara sika amin'ny filomanosana ao anaty worship, fiderana, ampiasao daholo ny talenta, asisio ihany ny hira be dia be. Amen. Fa anao zavatra Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo. Zareo ary ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no naty izao, fa ny fahasoavana nareo. Amen. Azadiny fotoanantsika rapitso maraina, ny alarobia maraina, ny zoma hariva sy ny sabotsy maraina eny amin'ny trano tokondro Analakely. Fa ny rapitso sy ny afaka pitso